mamonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona miherina mitady izay harapany. Petera voalohany toko 5:9-9. Miarabantsika rehetra ary namana malala amin'ity fiaonantsika ity. Ny lohahevitra ho jerentsika androany dia lohahevitra manana lanja goava tena lehibe satria mahakasika ireo teti-dratsin'ny Satana ahafana mandavo mamotika ny fiainantsika ary mitarika antsika ho any amin'ny fahaverezana. Inona le teti-dratsin'ny Satana? Petera voalohany toko 5:9-9. Hainao tsenjery io, haiko tsenjery, haitsika rehetra tsenjery, andehantsika hiaraka manao azy ary. Mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona miherina mitady izay harapany. Inona ny tetikady ampiasain'ny Satana? Amin'ny alalan'ny fihetsepo sy amin'ny alalan'ny fientanam-po. Io zany le atao hoe sentiment sy fanatisme. Sentiment sy fanatisme, fihetsepo tsy voafehy hifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ny fanatisme, fientanam-po, fientanam-po mafana izay entan'ny toetra tsy mifandrindra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izao inona ny masotsivana hifehezana ny fihetsepontsika sy ny fientanam-po? Tsy misy afa-tsy ny lalàn'Andriamanitra irery. Tandremo ry namana isany fa manimba dia manimba eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ny atao hoe fihetsepo, sentiment sy ny atao hoe fientanam-po, fanatisme tena faran'izay manimba. Ary indraindray ny olona manana an'ireo toetra ireo dia tsy azo ahitsy sy tsy azo atoro fa ny zavatra heveriny fa mety eo amin'ny fiainany kanefa ahafahany manompo an'Andriamanitra dia izay no modely tokony atao. Zava-doza eo amin'ny fanarana an'Andriamanitra izany. Tsy misy vidiny ny fiambona homena amin'ny Kristy, ny fitiavana aseho amin'ny alalan'ny asa ihany, no ekena ho tena izy, eny ny fitiavana irery ihany no mampisy vidiny ny asa eo mason'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana. Zao ny fitiavantsika an'Andriamanitra nefa dia miseho eo amin'ny asantsika, miseho eo amin'ny toetrantsika ary eo amin'ny fitenintsika. Zany no hitandremana fatratra ny hoe miziriziry amin'ny hevi-diso izay tazomin'ny teny. Ny vola, ny fotoana, ny hery dia atao sorona indraindray noho ny resaka fisehosehoana amin'ny fanaranam-po amin'ny tian'ny tena, manara-po amin'izay tian'ny tena sy heverin'ny tena fa mety kanefa dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tena tokony ho fantatsika indrindra ankahalain'ilay mpamitaka faran'izay fetsy ny famarinana lehibe maneho ny sorona izay nataon'i Jesosy Kristy. Aoka hitandrina isika amin'ny fihetsepo sy amin'ny fientanam-po. Mahonoana tena ary. Ahoana ny fialana amin'ireo? Fahononan-tena, maîtrise de soi, fahaizana mifehy tena mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izany ny ilana an'ireo ray aman-dreny ao an-tokantrano, ao am-piangonana, any amin'ny toerana maro samihafa mba hanitsy, hananatra. Ilaina an-taridalana ny Baiboly sy ireo boky maro samihafa, hanitsy sy hananatra raha toa ka misy toe-javatra izay heverintsika fa mety amin'ny tenantsika kanefa mety hampanalavitra antsika an'Andriamanitra. Tandremo fa fetsy Satana kanefa izao Andriamanitra mandresy an'i Satana. Tsy misy tokony hatahorana ny antehera amin'Andriamanitra fa ho mpandresy ianao. Hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao izay. Afatra sarobidy no nampitainao androany, nomenao anay dia ny amin'ny fientanam-po sy ny amin'ireo faniriana ratsy izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao kanefa ankamaminay ny fona izay Andriamanitra ampianaro ny sitrakao, ampianaro ny lalanao. Da io ny tsirairay avy aminay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.